ho aminareo ny ry avako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Andro manandaza tokoa eo anivon'ny fiainan'ny fiangonana kristianina ny sampandrofia. Tsitratry tsy aritra moa atserovana fony izay mianatra eny amin'ny toeram-panomanana ny amin'ny resaka zavaboary. Misy teratany vahiny anankiray izay rehefa mampianatra anay dia mahavariana aho sy tia teny malagasy hoe sampandrofia ity. Ndrofia dia karazana zavamaniry ravina izay tsy misy sampana nefa ny FJKM mampiasa azy hoe sampandrofia. Fa akatotsika eo iny. Raha miresaka isika izany atao hoe sampandrofia izany dia arak'ilay perikopa izay novakiana teo dia ny fiakaran'i Jesoa tao Jerosalema rehefa iroso ho amin'izany atao hoe lalan'ny hazo fijaliana izany ny tompo. Ary raha ohatra ka atao indray mielatra ny bokin'ny Zakaria mpaminany izay mifandray mivantana amin'ny filazantsara araka ny lioka dia tsaivina ny tantara fa rehefa niverina avy any am-pahababoana ny zanak'Israely no babon'ny Babiloniana nandritra ny taona maro ka nanafaka azy ny tompo tamin'ny alalan'ny mpanjaka Persiana ilay malaza atao hoe Kirosy sy ireo koa izay nandimby azy taty aoriana mba ampitoetra sy ampiorina indray ny fanjakan'i Israely izay rava ny fahababoana indrindra ny fanorenana ny tempolo faharoa tamin'izany fotoana izany ary nalaza tamin'izany zany Nehemia sy ny Ezra izany. Ary eo anatrehan'izany ny mpanjaka izay tantana izany firenena izany dia mbola tsy eo. Ary izay indrindra ity faminaniana izay nomen'ny tompo an'i Zakaria mpaminany ity maminianiny amin'ilay mpanjaka any Jerosalema izay anorina indray ny fanjakan'i Israely aharitra sy toetra tsy ho rava ny fahavalo tahaka an'izay nanjo tetsy aloha. Fa ny filazantsara araka ny lioka izay efa novakiny avantsika teo no iangatsika akatsika afatra amin'ity anio ity izay anasako anao mba hivelatra eo ambany masonao. Arak'izay efa noresahantsika teo dia Jesoa miakatra any Jerosalema. Jesoa miseho amin'ny mampanjaka azy kanefa dia hafakely ny fomba fisehony sy ny fiakarany, tsy mba tahaka ny mahazatra fa izany mpanjaka izany dia miavaka tokoa teo amin'ny fiarahamonina jiosy tamin'ny fotoan'androny. Ary eto dia tanteraka tokoa ilay faminanian'i Zakaria mpaminany hoe marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zana boriky tanora. Ary ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, hatramin'ny ony ka hatramin'ny faran'ny tany. Zany no milaza ny amin'ity Jesoa mpanjaka ity. Koa manoloana izao perikopa izay nivakiana tamintsika sy velatra eo ambany masontsika izao ry afako dia inona no afatra izay ampitain'ny tompo anao amin'ity anio ity. Jesoa no mpanjaka voalohany ekeo ny fahefany. Jesoa no mpanjaka ekeo ny fahefany. Eo amin'ny 5:20 ka hatraty amin'ny 9:30 no angatsika ho ataontsika fizarana ao anatin'izany. Jesoa rehefa arak'ity fitantaran'ny lioka azy ity nanakaiky ny tanàna dia nisy fanirahana nataony tamin'ny mpianatra roa lahy. Tsy voalaza moa hoe iza ireto solotena ireto hoe makanesa ery amin'ny vohitra iria dia rehefa makeo nareo dia ahita zana-borika ary vahao izy. Ka rehefa manontany anareo ny tompony hoe fa maninona no vahanareo dia lazao fa hoe misy raharaha analan'ny tompo azy. Ary dia lasa tokoa ireo mpianatra ireo nanatanteraka ny baikon'ny tompo ary niseho arak'izay nambaran'ny tompo ny zavatra nitranga rehetra. Fanekena ny fahefan'ny tompo. Ary izay raha teo koa ilay loha hevitry ny volana izay hitarian'ny tompo antsika amin'ity anio ity ho amin'ny fandinihan-tena, mitarika ho amin'ny fandinihan-tena ny tompo. Fandinihan-tena manahoana ary zany no tokony hananantsika eo anatrehan'izao hoe alahady ny sampandrofia, eo anatrehan'ny fahefan'ny Jesoa mpanjaka dia izao hoe ekeo ny fahefany. Ny fanekena ny fahefan'ny Jesoa ry avako arak'izay
nataonyreto hiraka ireto rehefa nibaiko ny tompo avy hatrany dia manaraka mankato manatanteraka tsy misy adevitra tsy misy fanontaniana lalina fa tonga dia lasa ary mahatoky tsara ny tenin'ny tompo izay maniraka azy. Zany ry havako dia anisan'ny zavatra anankiray izay anehoana ny fahefany zany Jesosy zany anekena ny fahefany Jesosy raha voalaza eo amin'ny 5:7 ka hatramin'ny 4:7. Ary eo akaikin'izay hoe fanekena ny tenin'ny Jesosy ny baikon'ny Jesosy zay mba hanehoana ny fanekena ny fahefany. Jereo koa fa ilay tompon'ilay zana-biriky rehefa nanontaniana ka nambara taminy izay nampilazain'ny tompo hoe misy rarahana lan'ny tompo azy. Inona zavatra nitranga? Avy hatrany dia tsy nandà fa nafoiny ilay zana-biriky. Zavatra faharoa zany dia zao hoe mahafoiza ny zavatra izay anananao mba hanehoanao ny fanekenao ny fahefan'ny tompo. Rehefa miteny izy, rehefa mibaiko izy, rehefa maniraka izy. Nafoiny ny zana-biriky tanora izay mbola tsy nitengenan'olona arak'izay voalaza ny soratra masina. Zany ry havako dia mariky ny fanekena ny fahefan'Andriamanitra rehefa miteny amin'ny alalan'ny teny eo amin'ny fiainantsika. Inona re ny zavatra mety ho ananantsika? Mety ho fahalalana ve? Mety ho fananana ve? Mety ho zavatra sarobidy ve? Fa jereo anie ny an'ny tompo hoe rehefa nanome izy, inona ny natolony? Ny ainy manontolo. Ary rehefa nanolotra izy tsy hoe rehefa niletika mifantsika anankiray dia nisy rano tetety eo dia okizay fa vita ny famonjena fa efa nisy rahalatsaka, okizay fa marary. Fa ahoana nataony? Natolony ny tanan'ilany ary ny tongony ihany koa dia natolony. Eny fa nanolany vony aza dia nitsindromon-defony. Tahaka an'izany ry havako ny antson'ny tompo antsika amin'ny alalan'izao tenin'izao mba hanaky ny fahefan'i Jesosy mpanjaka. Mahafoy ny zavatra sarobidy izay heverintsika fa hananantsika kanefa ireny dia nomeny ny tompo antsika, nanambiana ny tompo antsika ary ho ampiasaintsika na ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Ary eo anatrehan'izany hoe fahafoizan'izany, jereo koa ny ataon'ny vahoaka rehefa nandalo ny tompo dia inona nataony? Namelatra lamba mba ho diavon'ny tompo. Izay ilay anehoana mampanjaka azy. Tahaka an'ilay vaninandro ankehitriny hoe rehefa miditra ao anaty lapa-panjakana ny filoham-panjakana na ny filoham-pirenena anankiray dia amelarana karipetra mena. Iny ilay mampiadevitra eto sy ireo fa maninona ny lokony zaty sy zary? Fa jereo ny an'ny tompo eto fa lampatsotra. Kanefa nafon'ny olona izany mba hanehoana fa manam-pahefana ity Jesosy mpanjaka ity. Ary tsy izany ihany fa zao ny zavatra mahavariana amin'ity Jesosy ity. Izany mpanjaka izany zao ao amin'ny tantarany eo anelanelany testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Rehefa misy eo izany mpanjaka izany dia mitanika tsoavaly satria ny mpanjaka mandrakariva dia mpife ny tafika. Tahaka an'izay fahitantsika amin'ny vaninandro ankehitriny hoe ny filoham-panjakana na ny filohan'ny repoblika dia filoha faratapony ny 10 alin-dà. Zany hoe olona mpiady ary malaza amin'izany zany Davida mpanjaka izany mpife miaramila. Dia tokony hitaingana soavaly manao akanjo fiadiana mitondra sabatra mitondra tsipika. Fa ny zavatra mahavariana dia zao inona ny taingenany? Zana-biriky tanora. Ary io ilay voalazan'ny Zakaria mpaminany hoe malemy fanahy. Ana Jesosy ary dia nilazan'izany hoe fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Inona ny fikendren'Andriamanitra ao anatin'izany dia zao? Ny zavatra nandrasan'ireto zanak'Israely reto moa tsy tamin'izany reto vahoaka jiosy reto. Araka ity faminanian'i Zakaria mpaminany ity, rehefa teo ambany fifehezan'ny fanjakana Romanina ny reto jiosy reto, tena namay ny fahoriana izay mitambesatra eo an-tsoroka izy ireo, ny hetra maro samihafa, ny fampahoriana maro samihafa. Ary eo indrindra no tsaroany reto vahoaka ireto hoe efa nampanantena ny tompo tamin'ny alalan'ireo mpaminan'ireo fa ho avy ilay mpanjaka izay anorina indray mifanjakan'Israely mba haritra sy toetra maharitra mandrakizay. Ary ity Jesosy ity rehefa niakatra tao Jerosalema reny lazany nanasitrana marary maro samihafa namoaka denony maro samihafa. Dia zao ny hevery zanak'Israely hoe tonga amin'ny fahataterahan'ny teniny ny tompo fa ity tokoa ny mpanjaka ny jiosy isaorana izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Izany no mahatonga anazy manao hosana hosana. Satria ny fiheveran'ireto vahoaka ireto dia zao hoe tena mpanjaka haka fahefana hanao fanongana mpanjakana izy ireo ka hanao
révolutionna goavana anohitra ny fahefana romanina tamin'izany. Ary ity tantara ity dia karazana fampidirana an' Jesosy ao anatina engrenage politika anankiray mba hahafahana manandratra azy. Ary natanjaka tamin'izany moa zany atoko hoe zelota izany, satria nisy atoko tamin'izany karazana atoko-pivavahana mifangaro finoana izay tia tanindrazana ary nikatsaka mandrakariva izay anafaka an'reto vahoaka reto teo ambany fahefan'ny romanina tamin'izany fotoana izany. Ary iray amin'izany le atao hoe Simona izay isan'ny 12 sy Jodasy Iskariota. Ary azagaga ianao raha iny Jodasy fa tonga tamin'ny famadihana ny tompo, satria ahoana ihany ary ity Jesosy ity to misora tena ho mpanjaka, to tsy hita ihany zay marina, to tsy maka fahefana. Zany ry havako ny fomba ny tompo rehefa nisandratra izy. Ary ny fomba fisandratany tamin'ny fietreny, tamin'ny fahafatesana, tamin'ny fanalambaraka, tamin'ny fampahoriana lalina izay tokony isika olombelona no nizaka azy kanefa nihetro ny tompo. Ary io fitafy izay nanaovan'ny tompo sy ny zanako boriky izay nitangenana io dia mariky ny fietrena nataon'ny tompo. Tao anatin'ny fietrena no nisandratany voninahitry ny tompo. Ekeo ny fahefany ry havako, izy no mpanjaka. Ary eo anatrehan'ny fiainana andavanandro, raha Jesosy no mpanjaka anao, jereo neny lasy manahoana ny fametrahanao ny fahefan'izany Jesosy zany teo amin'ny fiainanao. Indraindray ve ianao mbola mandeha any araka ny fahalalana, rehefa miatrika zavatra maro samihafa dia manao kajikajy mandrakariva, zao nataoko tsara manao planinina. Fa reny rehetrarehetra reny ve natao teo anatrehan'ny fahefan'i Jesosy. Ary indraindray isika miala mihitsy amin'izany fahefan'ny tompo izany ka manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy aza dia manao famatorana miafina amin'ny Satana mba entina mahaolana maro samihafa, sanatriavina ny ka isika no tratran'izany ry havako. Isika izay efa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, mitarika antsika ny tompo hoe andao mba hiverina hanaiky ny fahefan'ny tompo eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Amin'ny fomba ahoana? Fahafoizana ny zavatra sarobidy izay ananantsika. Ary tsy izany ihany fa zao hoe ny tenantsika mihitsy no atolontsika, afontsika ho an'ny tompo mba ho mpiasany ho fitaovana hitoriana ny famonjeny eto amin'izao tontolo izao. Manaiky izany venao amin'ity anio ity ry havako, ekeo ary ny fonao hoe ho lapa hitoeran'ny tompo. Aza vela handondona intsony izy fa avela ho anjaka aho, ary ny fahefany no hitoetra aminao eo amin'ny fiainanao, ary iseho eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa ry havako dia zao hoe ity Jesosy mpanjaka ity, inona moa no ny zava-dehibe izay ambaran'izao perikopa izao? Amin'ny mampanjaka azy, Jesosy no mpanjaka, raiso ny fiadanana izay atolony. Tsy miseho fotsiny ihany izy amin'ny fahefana, fa ninona? Hitondra fiadanana. Ity fiadanana ity izay niriny ny vahoaka an'Israely fatratra, ary mandrak'androany aza dia mitady an'io fiadanana io izy. Zany no mahatonga an'io zavatra miseho eo anivon'ny fiaina izao tontolo izao. Jesosy mitondra fiadanana hafa kely izay milaza hoe fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no meko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Zao no natoko 412 andininy 7 amby 20. Ry havana malalo, mbola tsy tsapanao ve zany fiadanana nomen'ny tompo anao zany? Zany koa ane mahatonga antsika indraindray mandeha araka ny fahalalantsika izay fahefanana anantsika, satria manino? Mbola tsy tsapantsika zany hoe fiadanana omen'ny tompo izany. Raha tsy mbola mitoetra ao anatiny ianao, angataon'ny tompo hoe omeo ny fiadananao. Rehefa mahatsapa izany ianao, ny fanahy masina ny ambitoetranao mandrakariva ao amin'izany fiadanana izany. Fiadanana manahoana moa no entin'ny tompo anao? Ahoana ny fitantaran'ny Zakaria mpaminany azy? Ho foanako tsy hisy ny kalesy. Ny fiadanana omen'ny tompo zany dia tsy hisy fiarahamonina mikorotana, tsy misy ady, ho foanana ny tsipika fiadiana, ary noho ny amin'ny ranon'ny fanekena dia avoaka ny mpifatotra avy eo amin'ny lavaka tsy misy rano. Zany dia ilazana ireo olona izay mbola miaina ao anatina toe-piainana feno
fahoriana ao amin'ny endriky ny nofona ko ao amin'ny fanahy misy fahaterena maso samihafa zany angeny natongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao hoe mba hanananao fiadanana zao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe ka le fiainana dia le fiadanana ary io fiadanana io tsy hita an'izao tontolo izao satria tsy tsapany izany fa ianao no nantson'ny tompo no fidin'ny tompo mba hiaina izany noho ny amin'ny fahafatesany sy ny amin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary amin'ny mahampanjaka azy eo anatrehan'ny fahefana izay tsy hitafaritra hananan'ity tompo ity izany fiadanana omeny zany ihany koa dia sitrany indrindra mba hampitoeriny aminao maharitra mandrakizay manaiky izany ve ianao ry havako arak'izay voalaza tao amin'ny fotoana mialohan'ny fampipovavahana hoe aza mba manao tahaka an'ireto jiosy reto hoe izay mampitomany ny tompo mamangy ny tompo hitondra fiadanana kanefa indro fanolavina izy nombohany hatramin'ny hazo fijaliana mihitsy aza satria manino fiadanana izao tontolo izao no neverin'ny reto jiosy reto fa andrasana amin'izany hoe mpanjaka sy mesia an'Andriamanitra izany ny an'Andriamanitra nefa tsy izay fa fiadanana izay tsy voafetra amin'ny fahafatesany nofo maharitra mandrakizay ary rary loatra ny tompo raha nitomany an'ireto jiosy reto vahoaka ny Israely reto ary indro fa tanteraka izany rehefa taty amin'ny taona 70 satria naninona rava indray Jerosalema rava ny tempoly ry havana malala move sanatria hitenin'ny tompo aminao hoe tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy ianao no hoan'ny tompo hoe efa novidin'ny tompo mamangy anao izy ka hampandroso eo anivon'ny fonao araka ny Apokalipsy 7 ny 20 miala ao amin'ny takona tsy ahitanao ny voninahitry Jesosy mpanjaka ireo karazana fanaovan-dratsy maro samihafa ny toe-po feno loto feno avonavom-po feno fiatsaram-belatsia fa ireny rehetra ireny manakona anao tsy ahita ilay tena fiadanana hafakely izay atolotro ny tompo anao indreo ary havako ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio ity mba ho alahadiny sampandrofy miavaka ity anio ity ary lanjary fiainana ho anao isan'andro hanekenao zany hoe Jesosy mpanjaka izany ary ny voalazan'ny bokin'ny Hebreo aza dia zao hoe Jesosy dia tsy mba tahaka ny zavaboary hafa ny anjely manko dia anisany zavatra noharian'Andriamanitra fa Jesosy dia Andriamanitra iray amin'ireo telo lehibe izay mandrafitra ny atao hoe trinité iray fomba amin'Andriamanitra izy ilay tonga teto amin'izao tontolo izao namerina indray ilay voninahitra izay ravan'ny ota rehefa tonga tao amin'ny olombelona amin'ny fahalavona izay ilay fiadanana nopotehan'ny Satana tamin'ny alalan'ny famitahana ny zanak'olombelona nandika ny sitrapon'Andriamanitra tiany ianao ankehitriny anana izany fiadanana zany anana izany fiombonam-piainanao amin'Andriamanitra izany noho ny amin'ny Jesosy raisy isy ekeo mpanjaka ny fonao anapaka amin'ny fiainanao isan'andro ka se hoy ary fa manaiky ny fahefana ianao mamoiza ny zavatra sarobidy indrindra eo zao androany natokana nohanana ny aumônerie eto anivon'ny synodam-paritany sehatra izay anehoan'ny fiangonana ny finoana ho fijoroana vavolombelona ny fitezam-panahy maro samihafa misy zavatra izay ilainanao ry havaka ao anatin'izany dia mahafoiza ho amin'ny asan'ny tompo eo ny aladim-bokatry ny VFL reny rehetrarehetra ireny dia entina mpandrosoana ny asan'ny tompo ary anehoana n'izany hoe fanekena ny fahefan'i Jesosy zany amin'ny alalan'ny fiangonana ary tsy zany ihany fa zao hoe isan'andro ny tenanao dia atoloro ho an'ny tompo hoe ekeo ny fahefany hanapaka aminao ary izay sitrapony dia tanterao mandrakariva mazotoa mandinika ny tenin'Andriamanitra mazotoa mifandray tsy tapaka amin'ny tompo mazotoa mandinika ny tenanao ny amin'izay mety tokony ataonao mba hanehoana ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mba tsy ianao ny tenenana ratsy ny filazany tsara ny tompo fa ianao ilay ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ka iseho ny mahampanjaka an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao isan'andro mandeha ry havako
ka mamanaova toy izany any koa. Ny fanahy masina ampahery anao, azoto mandrakariva ianao, anaiky ny fahefan'ny tompo ary sitraka ny fiadanana izay atolony ho anao. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.